Tsy haiko mihitsy hoe ina moa zany ny antony anao kon direct an'izao lera zao. Fanrelizany moa zao hoe am'firy efa minuit 46 zao. De zay aho manetritritra iraika an'ity vidéo ty. Bon, kaizakaiza daholo moa zany isany de tonga zao eto amin'ity vidéo heure ty. Androany moa zany suite-n'le The Bloody Mist en solo araky ny fanarahana tany amin'le vidéo farany makasika an'ity mode ty hoe ataoko survie en solo ry izy raha mahatratra 150 abonnés tsika. Makasitraka an'isany moa zany fa tena hoe natratra plus de 150 abonnés tsika sur YouTube. De noho izany zany de tsy maintsy ianao an'ity mode ty en solo za am'izao lera zao. De tsy fantako aloha zany natsapa an'lisany hoe mampatahotra aloha le moba reto zao de efa hoe mila misitasitaka tsara nytony omby tony tsika. Tam'le vidéo multi niaraka tamin'ny akama abonné reny zao de nivadika hafahafa zany mason'ireto omby reto sy ny moba rehetra. De tsy haiko moa zany hoe anahoana zany anatin'ity survie en solo ty de tsy maintsy atao moa zany le izy satria zay ny fanarahana. Le izy moa zany c'est ka hoe ataoko en série satria za tsy afaka ny hoe tonga de amita an'ity mode ty hoe tonga de vitako malaky be zany. De na de tamin'le vidéo farany iny ary tsy niseho mihitsy le mob fan seho fotsiny manifestation ny tao anatin'le monde. De noho izany zany ty ataontsika en série zany ty vidéo ty de ty épisode ty moa zany épisode 1 le izy de raha lisany zany ty ahita antoiny de azadiny misabonné am'izay mba tsy taraiky lisany amin'ny vidéo manaraka. Ok, assez de blablatage zany fa leoko alantsika tonga de haka ny ressources de base. Hakaboa zany de anao ny matériaux de base. Tena tsapanisany moa zany hoe somary mampatahotra be any le izy zany mieritreritra an'le izy satria tamin'le farany iny moa zany tsika en multi nanao le vidéo The Bloody Mist tamin'ny farany iny de mba tsy de tena nampatahotra firy zany fa androany en solo de le ambiance koa tena somary hafahafa be mihitsy. De tsy haiko hoe ina moa zany anjoantsika fa de hitantsika raha tsika mahita eo le izy rehefa avy eo fa juste andao zany tsika kaloha naka an'tony charbon tony satria ilana be koa reto am'resaka torche amin'ny andehananao mine rehefa avy eo. Fa ny mahatsara azy moa zany ohatrany tamin'le vidéo farany iny zao ohatrany tsy mispawné any aminatin'ny mine sy anatin'ny cave zany le mob sy ny manifestation le izy ohatrany tsy hita any fa ohatrany en surface any le izy no hita. Sy hafahafa koa ny feon'izany omby eny ambony an'izany. Bon, assez de blablatage de aloha ilaina malaky tony charbon tony so de taraka eo koa tsika. Ataontsika anao ny outil en pierre rehetra tsina zany zany hache sy ny pioche de andao am'izay zany tsika zao andeha hitady mine na mba hitady village mba hitantsika loza satria tsika mila misestoffe malaky satria raha alina koa ny andro de somary ho sarosarotra ny anao an'le izy. Hitan'le rovery afara ry Andriamanitro manomboka sahady ve? Oh lolo inona rety fa manomboka sahady manifestation le mode ay malaky be ohatrany ka zany le izy. Andriamanitro inona rety sureo nareo le omby manao ohatran'io de le akoko ataoko hoe mba any amin'ny jour 3 any mba ano mitodika makaty aminany foana de hiala ka tsy ady alainy eo indrasa aloha antsika mono ny ry mouton ry zany fa tsy napoiziko hoe fa tonga de manifeste malaky be ohatrany le mode ohatrany tamin'le farany. Zero nareo fa misy son be sady eo anatin'le rano rehefa miditra rano. Moa zany mbola tsy nisy spoiler mihitsy tamin'le mode fa de tsy maintsy hitantsika eto any moa zany fandehan'le izy. Fa raha fantako fotsiny de hoe misy resaka son zany fotsiny le mode. Zay fotsiny zany fantako makasika an'le izy aloha fa mbola tsy zavatra fantako hafa koatr'izay. Ok, objectif aloha zany tsika mila mametraka objectif koa ato anatin'ity vidéo ty ny objectif antsika androany zany de mba hoe mba full de fer aloha ny de mba vita maison anankiray. De raha mahita village moa zany de vao mahita tsara. De zany koa moa zany afaka manome objectif koa atao amin'ny vidéo manaraka amin'ny épisode 2 sy ny épisode manaraka zany. Fa ny androany kalohany de mba zay ny objectif mba hisantsika hotratrara. Tena hoanina ny andro raiky izy Zero les bassins rehefa manomboka avy am'le. Putain, c'est ça qui est chiant mec. Tsy afaka matory fa misy monstre à proximité. De tsy hita moa zany hoe inona ny atao fa de tsy maintsy hoe mandavaka zany tsika. Zay ny tena marina tsy maintsy mandavaka any ambany any am'izay mba lavidavitra an'le monstre. Tena misy sorcière koa ambony eo zany rehefa tsara rahatry mihitsy. Sa reny sorcière reny tena mob tena tsy tiako tena varany sy alako mihitsy na maheno feon-dreny ary to de mitsangana be daholo ny voloko. Ok, assez blablaté de toetsika afaka mba matory am'izay. Ouais, ok, on va passer la nuit. Tena mbola voreka any ambony any le sorcière zany. Fa zombie fa manomboka amin'ny rehetra, manomboka amin'ny main le masoandro. Ok, la wish. Oh putain. Elle était là l'enfoiré tué. Tena hoe niandry anaty eo ambony teo mihitsy izy le ty. Ok, bon les gars. Ndaoka aloha zany tsika zavatra atao voalohany fa aloha zao ndatsika hakaboa. Tratra de tsy amboako antsika rehefa tafiditra any anatin'ny grotte na ohatr'izany de aleo zany tsika manao feno bois tsara mihitsy alohan'ny hidinana any. Ok, raha marina zany théorie Jax de tokony misy. Sa mère la pute, frère. Oh mon dieu. Oh lolo, tena tsy plus ponina malaky be le izy. Hitan'izany izy teo. Andriamanitro.
tsara teo izy. Tena tsy nampiisiko hoe spawn malaky be ohatr'izany. Tena tsara vita ny lisany Ryan sy Ry Mandresy fa tena tsy nahita ny zavatra ohatr'izany tamin'ilay vidéo farany. Zaho no ezaka hiteny hoe raha marina tokoa ny théorie Drax mahakasika an'ireto citrouille ireto tokony hisy village ka ilay ry to dia ny spawn teo. Any tena marina, tena tsy nampoiziko hoe spawn malaky ohatran'iny mihitsy ilay izy. Na ny réaction acteur dia hita ny lisany tsara hoe tena panika be mihitsy. Iza ilay omby teo. Fiainsi toa. Tsy hitako hoe andeha ho aiza tsika. Ary ve sa ary? Ary nefa zao probable mba hisy village satria misy an'io tour du pillager io. Probable be hisy village ny akekikeny. Tena tsisy village mihitsy koa ny manodidina ilay tia. Tena tsy hitako tsony hoe andeha ho akaiza moa zany aty. Aloha tony alahana foana fa ilahana foana tony. What the? Dia ahoana koa zany? Rehefa miatarika zany tony. Ary tena mi-évoluer malaky be mihitsy le mode. Ao tsika anao plan tokony miala lavitra an'ity toerana ity tsika. Atao antsika mboatra sambo. Zany tena maro aloha mboatra bateau tsika dia andeha amin'ny ranomasina. Tsy hoe zany ka teta fa tena zay ka aloha zany hitako hoe solution hoe mety. Ny fandraza zao mi-libérer an'le golem idiny zala reto. Ohatrany tsy hisy mihitsy dia mba afaka maka fer fa c'est pas l'important zany atao hoe dream raha tsy fantany lisany. Dia andao zany tsika andeha hitady toerana mba ahafahantsika mametraka tranontsika farafaratsiny raha tsy mahita village zany hoe mba plaine sy toerana sécurisé ohatr'izany. Ok, dauphin taitra be mihitsy aho. Rangaha tena misy grotte tena andeha hidina ato. Ok, voilà ne meurt pas. Ok, ndao tsy resaka be zany fa hanao ny premier bouclier tsika zany comme ça. Voilà. Ok, enfin nos filons de fer. Zay vao nahita fer tsika. Vita anisany zavatra lava be ny creuser iny zay tsika vao nahita fer. Andao zany tsika aloha to dia amboatra an'le armure. Zay ny tena mety fa tsy hoe hiandry feno le izy. Ok, encore du fer. Ok, jambière équipée, bottes équipées, casque 6. Ok, enfin du fer. Firy 4. Tonga dia ampy anaovantsika an'le casque le izy. Afaka manao an'le casque am'izany tsika zao. Ok, dia en conclu zany le full fer. Voilà. Dia le amboatra trano any ambony zany tsika zao. Voilà. Ok, c'est le jour. Dao antsika ezaka hiakatra. Ok, c'est la nuit ou c'est le jour? Bonne question. Putain, c'est la nuit. Frère, c'est la nuit. Oh mon Dieu. Ok, la team, là c'est problématique. Ok. Aloha tena toerana hoe mba safe tsara zany mitratrika an'le tranontsika le maisontsika. Fa tsy lasa ohatra hoe petraka akaikin'ireny biby mampatahotra be ireny. Ok, eto mba tsy dia maninona fa dia mangina be zany le izy. Bon, on y peut rien zany zay tena marina fa dia tsy maintsy hoe etsy na mitratrika an'le tranontsika. Voilà, point de réapparition. Petraka antsika moa zany ny house dia tsy inona zany fa zao. Koa ohatra nisy boule mainty maso mihetsika zany. Voana koa zany ohatra nisy boatapaka zany teto. C'est normal la vue. Yo. Ok, c'est blablaté zany fa andao antsika haka an'le bois de bouleau. Zay bois faran'izay ratsy indrindra zany namboarana ny tranontsika. Tsy maintsy hoe ity bois ity moa zany ampiasaina. Io no misy eo. Ahafahantsika mi-conclure ny objectif antsika anatin'ity épisode 1 n'ity série tsika ity. Rehetra moa zany dia tsy maintsy ampitomboantsika foana amin'ny épisode rehetra izay volavintsika eto fa zao ka aloha zany dia mila mena ity trano kely mampalahelo ity tsika. Za koa tsy ny teny alisany teo hoe maison de roi ny amboarintsika. Dia rehefa antsika to dia hitady sable izay ny tena marina. Anamboarantsika an'le baie vitrée. Yo, salut toi la forme quoi. Mba misy vy androanao mba tsy ho vonoko fa tena hoe kivy tsy mahita filasoa. Na dia c'est de la merde ihany ka aloha ny zavatra omenao dia tsy ho vonoko anao satria sambatra be mihitsy any manana anao amin'izao fotoana izao. Ok, je disais donc andao andeha haka sable. Le amin'ny sisisiny ohatr'izao ilay alaina satria mandalo maniva be. Tena miala tsiny amin'ny lisany fa tena tapaka le raika tamin'izaho mbola vao naka an'le sable zany ro marikako anazy satria nijery an'le enregistrement teo fa le trano moa zany efa vitantsika tsara misy le trano dia somary mampimekely ary fa nivoaka teo za teo dia ny spawn le mob nisy muzika mampatahotra be zay aloha dia ny spawn le mob dia nanenjika anahy moa zany telefony dia spawn dia zany le efa tato dia tena tsy azoko hoe tapaka tamin'le partie rehetra teo iny zany le raikintsika.
De l'objectif antsika moa zany efa tratra full stuff en fer sy maison de trouillard haute champ de ilay izy moa zany ajanako hoe zaraka aloha le vidéo dia manaraka indray tsika manao anazy fa juste préciser an'lisany fotsiny hoe manomboka efa manifester be mihitsy le mot d'horreur fa tena hoe désolé zany fa tena hoe tapaka ho azy je sais pas pourquoi fa tena hoe tsy ampy mihitsy le raiky fa tapaka tampoka tamin'le partie zanaka an'le sable le izy jusqu'à tam'le farany de izay moa zany fa manaraka indray tsika manao le vidéo fa azadiny fotsiny zany manome objectif amin'ny manaraka fa ny objectif antsika moa zany efa check daholo zay ny objectif anakorotsika tao anatin'ity épisode 1 ity de on se dit à très bientôt la team, c'était Shamir, n'oubliez pas que je vous kiffe, bye bye idole listen.